Vaovao hafa tanteraka kosa ary vitsy dia vitsy ny malagasy no manana karatany ara-dalàna indrindra fa neny amin'ny tontolo ambanivohitra. Hanamora ny fahazahoana izany indrindra ary no antony hanatanterahana ilay tetikasa antsoina hoe ARSF izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny androany ity teny amin'ny DLC Anosy. Commune 570 eto Analamanga sy Tasy no azo tombotsoa amin'ny tetikasa appui à la réforme et sécurisation foncière na ny ARSF izay tanterahan'ny ministera fanajariana ny tany sy ny fampitaovana miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka vahiny. Tanjona napetraka ny hanamorana ny fahazoana ny karatany. Natsangana tetan'io ministera misarana ireo tetikasa ny filoham-pirenena na ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ny tetikasa ARSF na appui à la réforme et à la sécurisation foncière. Zany dia miarana tamin'ireo mpiara-miombon'antoka roa dia ny vondrona européenne zany sy ny AFD. Koa araky ny voalazan'ny taliany AFD teo dia natao zao tetikasa izao mba hanamafisana sy hanatsarana ny fitantanana ny fananantany eny anivon'ny fahampiatadiany ny sampandarana ny fananantany sy ny fandrefesan-tany ary eo anivon'ny commune. Ary anohanana ny fahazoan'ireo tany sampamokatra miisa 25 000 ny taratasy fananantany. Voakasika izany ireo commune 570 eto amin'ny faritra Analamanga sy ny distrika na Rivomamo ary ny faritra Itasy. Iray amin'ireo commune azo tombotsoa amin'ny tetikasa ARSF ny Ambolo Tarakely Ankazobe. Manana velaran-tany 400 km tora-droa ity commune ity ary ny fambolena no tena fotom-piveloman'ny ny toerana. Kanefa ny 100 ny toerana no manana karatany. Fanamby apetraky ny commune ny hanomezana karatany mihoatra ny 300 isan-taona ao anatin'ity tetikasa ARSF ity. Hatreto aloha zany amin'ny resaka lafiny fananantany dia misy ihany ny olana madinidinika izay verina fa tsy dia sarobahana loatra. Fa ankoatran'ny fiainam-ponina zany dia azavaina angambany hoe ny olona avy aty ivelany mitsofoka ao anatin'ny faritry ny commune izay mety milaza fa tany razambe ny tany aloha tany mety heverinay fa ny sehatra ao anatin'ny fanajariana ny tany sy ny famoahana karatany dia anankiray efa afaka mamany olana izay misy tahaka ireny. Nototosaina androany teny amin'ny DLC Anosy ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa ARSF izay tafiditra ny fanatanterahana politika pirenena momba ny fananantany.